dia fifaliana indrindra am'izao fahatsiarovana ny andro mitsanganany tompo zao a fifaliana ho any manonona ho anao hoe mihery ny tsanganany Jesos Kristy tamin'ny maty io any hanangana anao ary hanangana ny fiainanao ho am'le tena efitr'Andriamanitra ho anao. Kristianina dia natsoandriamanitra ho fahazavana ho mpitarika ka na dia ao anaty fanetretena isika dia sitrik'Andriamanitra misy vokatra be mihitsy ny famindratsika ny fampianaratsika ny fisotratsika amin'izao fiainana zao mizara fotsiny fa ianao io tena ho ampiasainy ny tompo ianao ary ho atsangany ianao rehefa miditra tsara amin'ny anjara tandrify ho anao. Amarana an'ilay fizarana tamin'ny herinandro ty any amin'ny anjara tandrify ho anao fa rehefa bangona tokana zay fanambarana rehetra nambara teo dia zao ny teniko aminao tsy fitiavana ihany na dia zava-dehibe azy zany tsy fiadanana sy fitsarana ihany tsy fiarovana ihany tsy mari-pakasitrahana ihany miseho amin'ny alalany famokisana anao amin'ny zava-tsoa isan-karazana sy ny fanomezana hery sy fifaliana fanomezana ny ositra fanao mavita zavatra lehibe mihoatra anao zay nieritrretina tokony vitanao azy tsy fanomezana anao fahasaina masina sy fatokiana be amin'ny fony ka mahatonga anao lasa mahery fo amina zavatra tsara tsy zay ihany fa rehefa bangona dia zao Jehova mihitsy manjara voafaritra ao anao raha fitinina dia tahaka ny Jesosy mihitsy miteny aminao izy hoe za mihitsy ny anjara. Ijereny Abrahama tsika ao amin'ny Genesis 15 rehefa nisafidy izy ny tendrombohitra ho anjara ny fahilota kosa ny safidy ny tany amin'ny lohasahan'ny Sodoma sy Gomora zay fatantsika moa ny hafarany Sodoma sy Gomora dia niteny tamin'ny Andriamanitra aza matahotra ry Abrahama za no ampingy anao zany fiarovanao ary za ny valipiti lehibe indrindra ho anao. Andriamanitra mihitsy manjara atsika zany hoe raha tena angataka tsika zany dia tena teo feno anao Andriamanitra teo feno ianao anao dia Davida koa mbola niteny amin'ny Salamo 119:1 anjarako Jehova dia mila misy toerana any koa anambarany hoe anjarako sy lovako mandraka zay Jehova. Paoly apôstôly moa dia niteny amin'ny Korintiana 9:7 rehefa samy nilaza zay rehareany ny Korintiana nidresantsika kely moa zay teo aloha hoe zany Apôlôsy zany Paoly zany Kristy dia hoy ny ten'Andriamanitra voazarazara va Kristy anareo zany zavatra rehetra anareo ny zavatra rehetra iaino le mahazanak'Andriamanitra anao zanaka malala zanaka anehoan'Andriamanitra maro-pankasitrahana iaino lay ianao le maha ianao anao le tsy no identité anao aza tsiritra isalovana anaran'olona na toeran'olona na manao olona ho rehare fenao ny napetraka Andriamanitra ny toerana avo ianao midira amin'ny anjara voafaritra Jehova mihitsy manjara voafaritra aza afa-po ohatra mahazo fitahiana raha materiala dia zay ny tena ireharehako tsy ampy zany tsy ampy ny zanak'Andriamanitra zany mihoatra noho zany ny ilain'ny zanak'Andriamanitra aza afa-po satria misy fanomezam-pahasoavana mipopoka be miseho amin'ny asatranao tsy ampy ny zanak'Andriamanitra zany io fotsika io rehefa nandray famonjentsika dia ngeza be
tsy feno io raha tsy Andriamanitra mitsy no mamenona ary zany fahitatsika ny ahitantsika ny fantrana eto amin'izao tontolo izao raha ny tena izy dia mahantra n'Andriamanitra ny olo ny firenentsika dia be trano fivavahana betsaka karazana ny tompom-pivavahana betsaka anaram-piangonana fa za mahatsapa mbola mahantra n'Andriamanitra ny malagasy fa raha feno an'Andriamanitra ny fon'ny malagasy lazaiko no anahoana reny moendrika ty fireneny ty fa om'izay feno an'Andriamanitra feno fitiava feno fiadana feno fifaliana feno fitsara feno fitahina feno latabatra mivelatra tsy ho lasa ny fahavalo ao am'izay anjakan'Andriamanitra misy fandrosoana misy fivelarana misy atsarana melohan'ny amaranako an'izao fizarana zao edy zao teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia nisy marika manokana mihitsy taorinany ny foazan'ny fiangonana kristiana ka nampalaza ny teny toy izao hoe solus Christos Kristy reriana ny velarany zany solideo gloria Andriamanitra irery no mena voninahitra sola scriptura deverina misoratra masina irery any fa tao anatin'izay vanim-potoana zay ho an'ny mpandinika ny velatra be teo niara teo karena ny tombo be ny indostria ny velatra be ny zavakanto ny velatra be ny momba ny fandrindrana amin'ny fiarahamonina ty resaka demokrasia ity tsy avy amina fisainan'olombelona manokana fotsiny ny fandrindrana ny ara-tsosialy ny velatra be rehefa tao amin'ny fiangonana manomboka nisy ny amin'ny fandaminana karazana endrika fanangana ny sasany arentsezana hoe renaissance zany tamin'ny firenena sasany ty ilaza aminao ny anjaranao di Andriamanitra zay nikatsao voalohany ny fahafenon'Andriamanitra eo ny fiainanao tsy fanomezam-pahasoavana iray ihany naroana telo ihany ary tsy zay koa ny tena narano olona anankiray fa ny tena hokatsahanao dia zao Andriamanitra ianao mihitsy no anjarako tsy feno ny fiainako raha tsy feno anao fa rehefa feno an'Andriamanitra ny fiainanao dia ho gaga iny fa tena izotra amin'le lalana ny soritan'Andriamanitra melohan'ny amaranako anty fizarany ity dia rehefa niantsony Abrahama Andriamanitra ndao anao mienga dia mimpandinika tiany Hebreo ny teny hoe misy teny anankiroa ao manamarika an'iny lech lecha va vers toi-même mizora am'izay am'le tena hevitro momba anao le tena ianao araka ny eritreretako azy ianao io koa le ianao araka ny tena nieritreretan'Andriamanitra anao ianao feno an'Andriamanitra ary rehefa feno an'Andriamanitra feno ny atsarana rehetra feno ny zavatso feno ny fitahiny lasa tsy karoanao tsony zany manjary afaka hiteny tahaka ny Davidy ianao hoe eny tokoa fa soavana sy famondram-po io tsy ny teny ho arahako fa hanaraka lasa manaraka anao zany fa soavana famondram-po miseho amin'ny alalany zavatsoa rehetra ao amin'Andriamanitra
zany no nampena tena ny Israely rehefa nyteny an'le tany tondra dronono sy tantely izy adin'ny Israely Jehova mihitsy any no anjarany ny tena ny tedaviny Jehova tamin'ny Israely ary zay ry Shema averin'ny Israely sanandro ry Israely eo Jehova Andriamanitra ao dia Andriamanitra Jehova irery any no Andriamanitra ao ary inona ny takiany Jehova aminao dia ny hoti azy amin'ny fonao rehetra le fitiavana n'Andriamanitra tsy afaka niainan'izany Israely satria lalàna antsipiriana fombafomba narahana nanaiken'Andriamanitra tamin'ny molony izy fa ny fony lavitra n'Andriamanitra Andriamanitra kosa ny tena anaka atolory any fonao mba ho feno azy ty no fenona ny maha izy azy ianao io zay ny antsara tsy zavatra tapatapaka tsara ny fanomezam-pahasoavana tsara ny fahalalana tsara ny faminaniana tsara ny mahavita asa lehibe toy izao sy ny toy izao fa voalohany indrindra tsara feno ny fitiavan'Andriamanitra ary Andriamanitra ty fitiavana ao ko feno an'Andriamanitra maha izy azy ianao zay mihitsy ny anjara voafaritra anao tsy voafetra fa anjara feno atolotr'Andriamanitra anao zany midira amin'ny anjara anao dia io Petera hoe mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana any Jesosy Kristy tompo tsy fahalalana andin-tsotra masina vitsivitsy atao tsy anjery fotsiny tsy zay fa le fahalalana ny Jesosy Kristy tompo ary zay ozy ny fiainana mandrakizay rehefa nivavaka Jesosy ty ny teny zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra mpamompamorona an'izao rehetra zao sy Jesosy Kristy zay ny rainao ho aminao any ary ameno anao any ny fitiavan'Andriamanitra dia hitombo anao amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy dia iseho ny fiainanao mihitsy songadiny ny fiainanao le ianao araky ny hevitr'Andriamanitra momba anao ndeha ary midira amin'ny anjara